dia tamin'ny volana septambra zany ny andohan'ny tsolona tena tsolona teo zao tany Toliara de nanao saika be ny tanora monima ary anisan'ny nanatrika tany ny tenako nanday anjara tamin'izany de riva tany natao de hoe tsisy hevitra mihitsy raha tsy ravany ny firafitolana Kristy io dia zay mitapaka de hoe ahoana natao de nianarana daholo ny fomba rehetrarehetra fomba rehetrarehetra fananganam-panjakana sisisa dia tapaka fa ataon'ny premier avrily raika amby fitopolo teo nefa ny adevitra tsy mifangalo nefa hoe monjajona de nanizingizina hoe aty Toliara no atao zay moa nanizingizina koa ny sasany de hoe aty Antananarivo nefa de tsy naleo zay zany a satria mara nisy raha teo zareo tany atsimo de tany Toliara natao zay natonga ny fihetseham-bahoaka tany Toliara iny zany a ny premier avrily zay taty Antananarivo zany de tsy nanao ninina fa tonga de voasambotry tamin'ny enina maraina zay de vo nisamborona natao tany teoty amin'ny Violon tetsy Tsalalana nisy 3 menadazy zay ny teto efa maty ny akabiasa fa ngamba zay mazahako ty manandavy a zay mbola hitako velombelo any fa roapolo andro zay nitazona teo Tamora dia rehefa azo monjajona moa ny heritany naty ala de navoaka de rehefa navoaka izy zany a dia afaka koa zay de Tamora dia notohizana nytolona de teo ampandranandrefana indray a ny fiviriny isakariva mihitsy na hoe anohizana nytolona napoahana azy eto Antananarivo de tam'izay zany a de efa nisy ny asa nataon'ny olona tao a nateny université teo de voalaza teo hoe mpianatra zany a mpianatra dokotera misy dokotera madinika sy dokotera lehibe a de tokony foana ny zavatra io fa tokony tokana ihany sakan'izany kino hoe sekoly miangatra misy makara mianatra misy vity fianarana sy sisa sy sisa dia raha tonga ny janvier 72 tonga ny fividianana président ny république dia tsy nisy afa-tsy zaharery natsako vidina tamin'izay fotoan'izay fa nina tamin'ny Tsirana de rehefa nataoko ny filatsana tamin'izay fotoan'izay a dia nefa zaho tsy ampy taona tamin'izay voadimy amby 30 taona de eo nanytsiny hoe tsy fahaizany ninina be satria kanefa tsy hay mihitsy fa nitetika tamin'io zany a de ampetsehany tanora moa ny tanora atao mpifidy fotsiny fa tsy milatsako vidi tokony rehefa mahazo mifidy a de mahazo milatsako vidi zay ny foto-kevitra nentina de rehefa natao ny fanamatahoazanay tao amin'ny tokony de komazana niraka atao a hoe ekena ny filatsanao anaovana lalàna manokana fa kosa tsy manaraka ny fepetra anao de hoe inona fepetra de hoe zay ihany manao ny kabarinao sy ny sisa miatoka ny lanao rehetrrehetra setrrehetra fa rehefa tonga ny sabotsy a dia eo mikanja mitafy mamaso ianao a de laza hoe moza mbola kely taona loatra tsy ampy a dia ameko ny Tsirana na Vato rehefa ndineny moa zay de tsy lasa zany de rehefa tsy nanaiky an'izay moa zany de mifoanana ny filatsahako fa hoe tsy ampy taona tsy ara-dalàna vo maika koa nitratra zany ny tanora sy ny rehetrarehetrarehetra nanganiny hoe zany ny tanora zany natao fitaovana fotsiny dia notohizana ny tolona tao ampandranandrefana fivorina mbola avelany zao ry manandafy a ry Marjan dy maromaro a niara-voly tao indrindra amy toerana isan-karazany any de zay zany natonga teto hoe tsy maintsy apokatsika ndray zany io a amin'ny 13 mai zay natonga 13 mai tam'izay fotoan'izy 13 mai io a dia ny gazety Fiarahamiasa rery no nianao antsy ry Antananarivo hoe tonga avy amin'ny 13 mai de ino polisy zany nirofony izy io a de vo marina be tamiena zany de vo nalaina tany an-trano de napitirina tao violo tao Tsalalana ndray dia rehefa zany a de tsy afaka de nanaraka loatra nytolona teo amin'ny 13 mai zany efa tany amin'ny folo tamin'ndraiky amin'ny folo tany a efa nampiretin'ny drala ny pompier efa nanary akanjo dodolo ny polisy sy ny karazany
zay mbo mivoaka tao azay tsy mba nalasa tany Anosilav na zany arô maro re mpiambina nalasa tany Anosilav anisan'ireo ibajato nandeha tany miaraka tamin'le mila sisa ka nitolony zany zay voalaza teo de fa anisan'zay voalaza teo fa marina daholo le voalaza teo a fa teo tamin'ny fiatsehana iny zany a mitino marina de zao eo amin'ny lafin'ny mpianatra ny tanora de mazava tsara mihitsy ary miariary zavatra teo fa marina fa amin'ny lafin'ny politika koa zany a de fandravana mihitsy a ny fanjakana pisidia ary fanjakana fangalana ny fanjakana zay zany mandeha ny raha ny zavatra hitako zavatra niainako zany nanentra an'izay fotoan'izay momba an'io 13 mai io ary zay nina nefany tsy nitsaratra teo fanenjehana sisy moa fa tsy namerana zara zay raha tsy nigadra heritaona avy zay sy manandafy tany tamora no ny afaka tamin'ny taona efatra am'le anina teo ka zay zavatra zay zany no atao hoe tsaro fantatry ny taranaka rehetraretra zany fa matoa reny tolony reny tsy tongatonga foana fa misy fikirizana atao a misy fanohizana atao ary tamin'izany fotoana zany samy nanana finiavana daholo mihitsy nanao ny zavatra io vonarmonalina hoe mandraparay ny andro ary zay vao tanteraka ny zavatra iny de ny raha malala moa zany a fa ny maty tany atsimo de nisy 3 arivo mahery ny teo tao amin'ny 13 mai a 500 eo eo ny maty de zay zavatra zay zany hoe rehefa anao tolony zany a de tsy maintsy na velona na maty na mahazo fitsinana na resy